Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Faly miarabantsika jiaby tratran'izao alahady fa 13 mandavan-taona taona bi izao. Ny lohahevitra atolotry ny eglizy ho antsika niany dia ny hoe tia tsy magnavaka ny tompo, koa asaigny ary antsika mianakavy ampitiavagna tsy misy ankanavaka kokoa niaraka hitandregny ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady fa 13 mandavan-taona izao sy ny fampianarana omeny ray aman-drenitsika amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Ny vakiteny masina voalohany boky ny Isaia mpaminany ny toko fa 5:30 ny andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahafito tapany voalohany. Ilazao ny mitebiteby fo ataovy hoe makahery fahaza matahotra. Inty ny Andriamanitra reo tamin'ny famalian'Andriamanitra. Tenany no avy dia amonjy ianareo. Amin'izay dia ahiratra ny masony jamba, alady ny sofiny marenina, itsambikina ohatra ny serfa ny mandringana. Inantsanantsan-kafaliana ny lelan'ny moana, fa isy rano miboiboika any anefitra ary isakeli-drano eny amin'ny tany lemaka lavavolo, ny tany he anjary farihy ary ny tany mangentana ho loha rano. Zany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Alzarakuwa, shine down shine down the diam tinggal Zarakuwa, shine down the diam tinggal Zarakuwa. Alleluia dera, Alleluia dera, dera del Tompo, Alleluia dera, Alleluia dera, dera del Tompo, mi panay kridaw, videran as Tompo, Salideras Tompo,
Aminyamskureta, Ariatana Levantu, Ramuna Bernaina. Asamamtum Formam Yurunapise, Nani Sana Kurumben, Nasajata Kamamusku, Ratam Chaniren, Vernamdan, Ani Sariat Sanaravan Fikasan. Alleluia dera, Alleluia dera, Alleluia tubu, Alleluia dera. Sambatin matuki, Yane mantika toba, Ai semanakiku, Amitu pada manja, Stana purna, Unitanya maganja, Kamiran masinde, Sinyawam gireja. Aritan lugivarnam kanat sisipet, Ariman mediran rama paurin, Aiman mesakam wandana mitu pesa, Isi tumleta mani fatura di pikat, Alleluia dera, Alleluia dera, Alleluia tubu, Alleluia dera. Isitu mapahirata, Mas nilatama, isi tumapitaka, Ini lufyas kibi, Yan marna, Sini yang ibaini, Tumuan di kabudi, Mami ni bituna tena. Isi tumapipina ni ale ayudas, Isi tumutean zapam tana sisipet, Eli silisiana nulena de manchao, Amitona mi fatil, Alleluia, Alleluia. Alleluia dera, Alleluia dera, Alleluia tubu, Alleluia dera. Wanirai bebianta, Mani sana kapamuzi, Shipanati sulubaba, Uninai tasiata. Alleluia, Alleluia. Nampaira cantamantu, Nampaira cantamantu, Alleluia, Alleluia. Alzarafua, Shana Kami. Sanatong kediam tigang sarafua, Sanatong kediam tigang sarafua, Sanatong kediam tigang sarafua. Ny vakiteny masina faharoa nalaigny tamin'ny taratasiny masinda Jakoba toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Ry kristianina havana, aza asiagna fizahava tavan'olona ny finoana ny Jesosy Kristy tompontsika be voninahitra. Raha ohatra ka misy olona miditra amin'ny fivorianareo, ny iray miperatra volamena sy mitafy sarobidy, ary ny iray kosa mahantra ratsy fitafiana, ka ile mitafy sarobidy no jerenareo sy ataonareo hoe mipetraha ianao eto amin'ny toerana aloha, fa ile mahantra kosa ilazanareo hoe mitsangana ery na mipetraha eto amin'ny fitoeran-tongotro. Moa tsy miangatra va ianareo amin'izany sy tonga mpitsara ratsy hevitra loatra. Henoy angery kristianina afaka malala, moa tsy ny mahantra eo masony zao tontolo zao va noho ny fidin'Andriamanitra ho mpanan-karena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nampananteneny an'izay tia azy. Zany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
evanjely ary nalaigny tamin'ny evanjely masina nosoratany Masinda Marka ny toko 7 andininy 1:30 ka hatramin'ny andininy 7:30. Tamin'ny zegny andro zegny i Jesoa niala tany amin'ny faritanin'ny Tira ary nankany amin'ny faritanin'ny Sidona ka tonga tany amoron'ny ranomasin'ny Galile amin'ny faritanin'ny Dekapôly. Dia tao nisy lehilahy anankiray sady marina no mona nentin'izy ireo teo aminy sy nangatahany mba ametrahany tanany. Dia nitondra azy niavaka tamin'ny vahoaka izy ka nangarona ny sofiny tamin'ny rantsan-tanany sy nanisy rorany lelany. Raha efa izany dia niandrandra ny lanitra izy sady nisento ary nanao taminy hoe efeta, izany hoe misokafa. Niaraka tamin'izay dia nisokatra ny sofiny ary voavahany fatorany lelany ka niteny tsara izy. Ary norarany ny olona tsy lazalaza izany na amin'iza na amin'iza fa araka ny nandrarany azy ireo no voamainka nampielezany izany kokoa aza. Sady talanjona loatra izy ireo ka nanao hoe tsara avokoa ny zavatra rehetra nataony. Fa nampalady ny marinina izy ary nampiteny ny moana. Zany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo sika nandray ny fampianaran'i Jesoa fa ny ao anatisika ao io fosika io no mamboly sampy ka manimba ny fiainansika. Ka raha diovosika ary raha manaiky isika ho diovon'Andriamanitra ny fosika ka mandray azy eo anivosika dia miova zay fiainasika izay, ary dia izay no tiany tenin'Andriamanitra ary antitraterina amintsika ry kristianina havana amin'izao alahady 17 mandavataona andaliana sika ny finoana sika ka afahasika ary arak'izay voalaza zay andray an'izay finoana zay ka atonga ny fiainansika misy an'Andriamanitra. Sy mba Andriamanitra lavitra ho isika no Andriamanitsika, tonga nofo eto anivosika Andriamanitra. I Jesoa Kristy manambara ny fitiavany ary zay koa Andriamanitra no izy sy lavitra zay dia Andriamanitra fitiavana izy ka nitadiavany dia ikolokolo sy karakara sika ary ahatonga sika ho sambatra ao aminy ahazo ny tena fiadanana marina. Ary zay fitiavan'Andriamanitra zay dia fitiavana mahimaimpona ary fitiavana tsy manavaka, tsy mba mizarazara sy mijery volokoditra fa zanany isika, fa nitadiavany amintsika dia ny anokatra ny fosika kandray azy. Ary dia izay tokoa no araka ny voalaza sika teo ny fotom-pampianarana tiany Eglizy ho azo sika ary velomasika amin'izao alahady zao. Ary ny evanjely dia hitasika i Jesoa manasitrana an'ilay mona marenina, ary dia izay tokoa ny fiainansika raha lavitra an'Andriamanitra. Ary Jesoa tonga eto anivosika ampisokatra ny masosika, ampisokatra ny sofosika ka andre sy andre ny fahendreny zao tontolo zao zay mandrakotra sika ary mahatonga sika ho sy ahafantatra ny marina isony, ka mahatonga sika ny herisetra no manjaka. Ary hitasika izany manjary marenina isika ary sy afaka iaino ny hafa, ary rehefa sy afaka miaino ny hafa isika tratrin'izay isika marenina izay dia ny herisetra no amalisika ny hafa, satria ny fitiavatena sika, ny fialona sika, ny avinavo sika no mahamparenina sika ka sy afaka miaino ny hafa. Ka raha na ny vava sika koa aza sy afaka miteny, ary raha miteny sanatriny zany dia teny rasy manapotika ny hafa no matetika no alokiny ny vava sika, ka toy izay ho
teny mampiombana, teny mampiavana dia raha zary manakorotana ny fiainantsika. Ka raha mandray an' Jesosy ary sika, ka raha nidiovy ny fosika, ka fo vaovao ny fo ao amintsika ao, ary zay ny fanasitranana tena lehibe indrindra. Ary de zay ny nataony tamin'ny ilay mona marenina ao amin'ny evanjelika ny lazany hoe rehefa ny sainty izy efeta, zany hoe misokafa, zany hoe misokatra amin'Andriamanitra. Ny foa mampanantsika ny fiainasika manontolo misokatra, ary misokatra amin'Andriamanitra, misokatra amin'ny manodidina sika, misokatra amin'ny zavaboary, ka sy anapotika isony sika fa anarina, andavorary, anatsara, ifanasoa. Ary dia izay no tantarainy vakiteny voalohany ny bokin'ny Isaia mpaminany: alady ny sofiny marenina ka izara hafaliana amin'ny manodidina, ary Andriamanitra anasoa asika idera sy anome voninahitra azy isika. Isambikimbikina ohatrany sery fa ny mandringa ianantsanantsana kafaliana ny lelan'ny mona. Ary de zay ny vokatry ny izay fisokafana atanterainy Andriamanitra miteny hoe efata engane, mba aniteraka ny fiainasika koa izay. Ary zay ny vokatry ny Eukaristia, ary zay ny fiainany Eukaristika zay nanitra terisika tato ato. Ary masindray Jakoba mananatra sika tokoa mba atonga sainasika fa sy ny reherety ivelany no tadiavin'Andriamanitra fa ny fanetretena. Ka hoy masindray Jakoba: moa sy ny mahantra va ny fidin'Andriamanitra ho mpandova ny fanjakany. Atonga sainasika zay sy hoe ny vola mankarena na ny voninahitra no ifidianan'Andriamanitra tsika, fa ny fosika, ny fanetretesika, ny fahasorasika. Ka hokarisika mba hitafy an'izay fanetretena izay, ary olazan'Andriamanitra amin'izay fa isika no zanany malalany, ary dia ho tiaviny tokoa isika ry kristianina havana. Ka enganie mba isokatra tokoa ny foa mampanasika. Maro ireo zava-mitranga eo amin'ny fiainansika, ka mananatra sika mba hiavao isokatra bebe koa amin'izany fiainana iombonana amin'Andriamanitra izany. Ka ny ataosika ry kristianina havana dia ny manatona an'Andriamanitra. Izao tokoa ny fotoana sara, izao no andro sara hiavanasika amin'Andriamanitra, mandalo eo amin'ny fiainantsika tokoa Andriamanitra. Ary dia mangoraka izy ka nitadiaviny dia ny anasitrana sika amin'izao krizy lavareny eo amin'ny fiainasika sirairay avy, eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana, ny fiainan'ny fiarahamonina. Ka ny fanasitranana dia ny fanatonana an' Jesosy, ary de izy no anadio ny fosika. Ka amin'izay raha miombona aminy tokoa isika dia ho lavitra araky ny lazaisika teo ireny herisetra, ireny korontana amin'ny fiainasika ireny. Ry Jesosy Kristy zokinay eo, ireo vahoaka nanaraka anao tany Palestina de nioby ny hery sy ny hasaramponao rehefa ianao mamonzy azy ireo amin'ireny fahasairanana maro samihafa. Ka izao koa amin'izao andronay izao, maro ny fizaliana manjohy anay, maro ny mandrakotra ny masonay ka lasa zamba izahay, maro ny fahendrena diso ampenarina esieroa ka manapotika anay, ka sokafa reny sofinay tahaka ny nanokafanao an'ilay sofin'ilay marenina zay nifanena taminao. Ka lazao matetika
aminay efeta mba hisokatra tokoa ny foa mampananay sy ny sofinay fosiny no hisokatra fa ny foa mampananay ny fiainanay manontolo hisokatra aminao sy amin'ireo manodidina anay ary indrindra mba hisokatra amin'ny tena fahendrena marina izahay fa nakatona kosa ny sofinay amin'ireo fahendrena izay mitondra anay ivarilavo amin'ity fiainana ity ka saronay manokana amin'izao fotoana izao ireo tanora izay maro no miatrika ny GMJ ka engany ireo izay efa miomana anatanteraka an'izay mba hivelona bebe koa an'izay afatra amin'ny GMJ sambatra ny madio fo fa hitan'Andriamanitra izy ampianaro zahay anadio ny fonay ka hoentan'ny mponoana tokoa izahay anatanteraka ny sitraponao ka hitanao ry Jesoa ary ny fionana aminao no mitondra amin'ny tena fiombonana aminao ka azahoanay ny tena sambarana marina aoka tanteraka izany naran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy efitrevitra, ny olo no mampizara indraindray.